mandrakizay n'Andriamanitra ato amin'ny fikambanana maseran'ny masibavy sampelano. Ny tenin'Andriamanitra nanentana azy ireo dia hoe iza no ahasaraka daka fianakavian'ireto mpanao voady mandrakizay. Fiara-miretina hira fidirana isika nde ioso izahay ny voady mandrakizay ataony amin'ny Kristy ato amin'ny fikambanany maseran'ny masibavy sampelano. Raha ny lalana ny diavin'izy ireny telo mirahavavy no atao teritodika dia toy izao ny fisotrany. Ny 2 taona tao amin'ny aspiranta, ny 2 taona tao amin'ny postila, ary 2 taona tao amin'ny novisiat. Nisy no efa nahavita ny 2 taona tao amin'ny intersignora, ary misy kosa no vao hanatanteraka izany lalam-pompifanana izany. Mitovitrosa ny taona ny ainan'izy ireo, ny fiainan'i Jesosy dia 7 taona. Koa tapa-kevitra izy ireo ankehitriny hanao ny voady mandrakizay sy hiaina ny fiovam-panahy navelan'ny masibavy sampelano. Koa hatsoina amin'ny anarany avy ary izy ireo, hanontaniany heveka azy ireo izay angatahiny amin'Andriamanitra sy ny Eglizy ary ny fikambanana. Rakizay dia eo nareo tenin-dravavy, ma sœur Eliana, ma sœur Michel, ma sœur Odile.
Inona hoe zany mangatana ireo amin'ny hevizin'Andriamanitra. Andriamanitra sy mivady dia mampivelatra aina amin'irasay tamin'ny ny famoratena nataonay tamin'ny Tompo atao amin'ny fikambanana. Koa ankehitriny dia manapaka horaisina amin'ny tena mandrakizay atao amin'ny fikambanana Maserana Masimbavitra Ambonilao izahay ho voninahitran'Andriamanitra sy famokonany. Ka fianakavian'Andriamanitra manontolo eglizy aradia tonga eto isika ato ny Ray Aman-dreny son excellence Monseigneur misy Rakotonarivo miaraka amin'ny père vicaire général sy ny mpiara-misorona rehetra ny diaka indrindra ianareo rehetra fikambanana manokana ianareo fikambanana solavitra amin'ny Belaloha ianareo fianakavianany Poira indrindra ny ato amin'ny paroasy Masolahipera sy Masolahipôlitika isaky ny tato dia mahatsiaro daty manokana ny tena dia ny 30 Oktobra 7 dia sady mahatsiaro ny Ray Aman-dreny taloha mahatsiaro tsika mianakavy ary miongona fosy fanahy amin'izay tsy afaka nanatrika izao na teo eto aza mitodika amin'ny famondrampon'Andriamanitra aloha isika satria olombelona mandeha tany mety sy lafaka iloaloha lanitra mety lena ny famondrampo lehibe avain'izy Tompo hampazava ny lalana isika. Ari tondratsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Thank you.
Yeah.
dia nalaina tao amin'ny boky Isaia mpaminany ny toko fahaenina amin'ny dimampolo andininy voalohany ary toizina amin'ny andininy fahaenina sy fahafito. Ny zanaky ny vahiny hoentiko ao teny izao no lazainy Tompo, tandremo ny hitsiny ary arao ny rariny, fa efa akaiky ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Ary ny hafa firenena izay misikotra amin'ny Tompo mba hanompo azy sy ho tiany anarany ary ho mpanompony, izay rehetra mitandrina ny sabata fa tsy mandika azy sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko dia hoentiko eo an-tendrombohitro masina sy ampifaliako ao an-trano fivavahana. Ankasitrahina eo ambony hôtely misorona dorana aman-tsorona fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahaterana sa fanenjehana sa fahanoanana sa fitanjahana sa loza sa sabatry amin'izany rehetra izany anefa dia mohatra ny mpandresy isika amin'ny alalany ilay teantsika satria matoka fa na fahafatesana na fiainana na anjely na fahefana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny any ambony any na ny any ambany any na zava-boary hafa dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa Tompontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Masina Matio toko faefatra ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo faranana amin'ny faharaiky amby roapolo. Tamin'ny zany andro izany no noreny Jesosy ny nafatesany Joany Batista dia niondrana tsampokely izy mba hitokana Samarera nanefitra. Fa rehefa nahare izany vahoaka dia niaingy avy amin'ny tanàna samihafa ka nandeha tongotra nanaraka azy. Rehefa niala tao an-tsambo izy dia nangora ka nahita ireto vahoaka betsaka ka nositrany ny marary teo aminy. Ary noho ny hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianany nanao hoe tany efitra ity ary efa hariva ny andro ho aravao ny vahoaka andeha hividy hanina any amin'ny vohitra. Fa hoy Jesosy taminy tsy tokony andeha izy fa omeo hanina. Dia hoy ireo taminy tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazan-drandroa aty aminay. Hoy izy taminy ento aty amiko izany. Dia nasainy nipetraka tamin'ny atra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo dimy sy hazan-drandroa dia nandrandra lanitra izy ka nitsodrany. Ary noho ny efa novakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany ka nozarainy mpianany tamin'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky ary nangonina ny sompitsompiny sy isatsilany ka nafeny sobika 12. Nefa dia marivo lano isan'ny nihinana afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Izany ary ny teny ny Tompo. Evangelio fa nandiana androany dia nisy
evanjely misy telo rahavavy manokana fa tsy voavaky. Ny evanjely misy telo rahavavy manokana dia momban'ilay vehivavy izay sahirana. Sahirana satria azony demony ny zanany vavy. Dia marary tsy hahita ny natao azy fa mikeikeka miantso vonjy etsy feroa. Rehefa mandray hoe izy rehefa mandalo Jesoa dia miazakazaka ny ramatoa reny hoe vonjeo aho fa izao na azonjanako fa vonjeo mba vonjeo. Dia Jesoa ohatrany hoe mody tsy mandray fa mandeha ihany. Dia manaraka ihany le ramatoa dia farany vahy mpianatra hoe mandeha anany fa manahirana ny mpampianatra. Dia farany moa taparesaka amin'ny Jesoa ihany. Rehefa taparesaka amin'ny Jesoa dia ny finoana ny mahavovonjy. Ka eo amin'ny fiainantsika Jesoa Kristy dia fatatsika tsara ny tantara ny dinany tety ambonin'ny tany. Fa atao voninahit'Andriamanitra Trinité masina izy no mirotsaka maka ny petratsika olombelona ary teraka ny taizana ny tongo namorona fikambanana masina napita fahefana maro tamin'io fikambanana io indrindra ny apôstôly ary rehefa vita ny diany tety an-tany dia nivonoina izy fa tsy mitapon'ilay mpitondra tamin'izany fotoana izany ny fampianarany maro. Dia nefa rehefa maty izy nalevina nitsangako velo tamin'ny andro fahatelo niakatra ny an-danitra dia niseho tamin'ny mpianatra indray nanome hery sy natanjakoto nirosaka tamin'ny apôstôly ka nay Masindahy Piera atsiaro an'izany satria ataon'ny eglizy Masindahy Piera sy Masindahy Paoly isitraka. Masindahy Piera io raha somary pitankorona izay fa rehefa tena azo ny fampianaran'i Jesoa sy nandray ny fanahy masina lasa natanjaka sy nisalasary. Fa niantso paille maso hoe rivoako zao ny fiainako fa iny Andriamanitra Jesoa iny anomoko Andriamanitra ny vonoanareo. Dia farany mila manao ve dina zany tokony ataony dia hoe mibebay ianareo sy ny sisa. Ka Jesoa Kristy dia manao teny fampianarana maro. Fa ty voalaza ny evanjely fidin'izy telo rahavavy ty rehefa ela moa dia Jesoa inona ravehivavy inona ny tadiavinao. Dia niasitana ny zanany. Fa ny teny hoe ravehivavy zany no misarika ny saintsiketo maninona no ataon'i Jesoa mitovy anarana amin'ny. Raha tadidinareo dia indroa Jesoa no teny hoe ravehivavy tamin'ny masina Maria. Maninona tsy atao moa neny eo. Inona ny ataonao koa izy hoe ravehivavy. Tadiditsika tsara angamba ny fahagagana voalohany nataon'i Jesoa dia ny fanovana ny divay ho rano. Inona ny zavatra niseho tamin'izay? Ny voahoelina raha nasaina azy izy dia ohatrany tsy misakafo zany fa ny olo jereny. Ny olo jereny ohatra tsy hoapy an'izao sakafo zao. Dia ohatrany miarahakevitra zany dia hitany fa lany sary ny divay dia rosoeny amin'i Jesoa dia hoe lany ny divay zareo. Dia hozy Jesoa hoe ravehivavy tsy mbola tonga ny fotoako. Zasy ianao moa namoana amin'izany. Dia masina Maria tsy mihaino an'iny fa tonga dia makany an-takozia izy dia izy hoe ataovy ihany izay rehetra lazainy ianareo. Jesoa rehefa miteny hoe ravehivavy dia tsy amin'ny masina Maria ireny no itenenany fa amin'ny fiainan'ny vehivavy. Masina Maria mety nahazo an'io fa izy tonga dia lasa an-dakozia dia hoe ataovy izay rehetra lazainy ianareo. Dia tonga an-dakozia moa ny lazana an'izay ireo mpikarakara dia hoe ataovy izay lazainy ianareo. Dia tonga amin'ny koa Jesoa dia hoe feno rano reto sy ny reto. Dia ny fenoana rano tovozy amin'izao areto any amin'ny mpandahatra ny mpanasana sy tongany ka isarahany koa fa lasa divay. Dia gaga ny olo hoe ahoana azy ny olona rehetra rehefa mamomamo aby ny hinana zay vao mena divay nakisy tsara azy. Ianareo ny divay tsara ndraiky tanezina farany. Fa rehefa tonga etapin'ny Calvaire zay vao mazava. Rehefa tonga etapin'ny Calvaire fito ny teny nataon'i Jesoa teo fa anisan'ny teny nataony teo dia
rehefa ho laso zany dia namela afatra izy niteny tamin'ny masina Maria ireny izy hoe raha vehivavy indro ny zanakao sady manondro anymasin-davivany izy no hoe raha vehivavy indro ny zanakao lasa zanaka masina Maria zany itsoany zany hoe itsoany raha lahan'i Jesosy amin'ny maha-mpianatra apôstôly azy manombo teo zany izay rehetra tafiditra atao amin'ny eglizy masina satria tohizan'i Jesosy hoe raha lehilahy indro ny reninao ho lasa renin'ny eglizy masina Maria ary isika rehetra dia vatan'ny eglizy miaraka amin'ny Kristy filoha izy no filoha atsika ratsambatana ka izay fiombona atsika manontolo izay no itenenana hoe raha vehivavy zany hoe reny ho atsika rehetra masina Maria miara mandeha fa tsy mandeha tsirairay ka ty olona reny ny zaza marary ty dia hozy Jesosy hoe raha vehivavy nahoana nataonao raha vehivavy efa mampiombona sahady amin'ny masina Maria izay ho tononony mazava eny an-tapon'ny Karibely alohan'ny hataperan'ny aina fa hoe indro ny zanakao fa rehefa natao koa mipetraka ianareo tamin'ny voninahitra dia mipetraka ianareo dia asa ianareo na mihain'ny tononkirany voninahitra na mijery ny mpandihy fa rehefa jereko zany mijery ny mpandihy atsika ny mpakasary be dia be dia misavatra nahagagay dia 5:30 mianadahy izy teo fa 30 mirahavavy 5 lahy naka eo ny lahy 30 mirahavavy ny postulante teo fa 5 lahy tsy fantako na séminariste reny na inona fa fraternité dia inona ny dikan'izay dia mandeha ny fampianaran'ny fiangonana mandeha ihany ny fampianaran'ny fiangonana ka izay rehetra vita batemy lasa zanaky masina Maria tafondry mahatonga ny fiadanana fa ny fihavanana samy olombelona dia maro samihafa zany ny fanomezam-pahasoavana ka ireo tanora maro dia maro teo 30 mirahavavy ireo dia mandinika aho eto hoe atrao be dia be zao reo namasera amindreo mety efa misy vocation sahady ireo matoa mivavaka tsara ohatran'io Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra fa ny mahagaga dia zao teo tapon'ny Karibely rosy lefa ny lilahy sahita hoe nakainy apôstôly mason-davivany rery ny sisa teo dia nefa nisy vehivavy anankitelo tsy niala teo dia izoany moa zany voatery manampy an'ny masina Maria dia izy ny lehilahy teo fa ny vehivavy anankitelo teo dia masina Maria renin'i Jesosy Maria Madeleine ary Maria vadin'i Cléophas samy Maria ireo maninona izy kely vavy tapapetraka teo dia le fifanampiana fifanohanana manaraka ny Jesosy sy Maria nahatonga azy ireo teo dia avitsika raina mieritreritra fa efa maty Jesosy dia hoe tapahiny ranjony izay mbola velona eo fa sao dia nge tratra ny sabata dia zava-dehibe haintsika tamin'ny bokin'ny Moïse teo fa tamin'ny bokin'ny Isaia mpaminany fa ny sabata zany no voadidy eo amasina izy io moa zany arakaraky ny fizoran'ny finoana rehefa nitsangako velona indray Jesosy dia sahirana ny mpianatra sy ireo kristianina voalohany hoe sabata sy ny alahady izay no mahatonga antsika kristianina hoe ny lahady ankamasina fiavaozana sy fanavaozana ny sabata fa izy telo mirahavavy ireo teo fototsy ny ady-fijaliana ary tsika ilay aneritretra fa tsy nety niala teo masina Maria raha tsy nampidinina No.
Itiao. Pasera Marie-Michel. Itiao fa miantsoa ianao. Masera Odila. Itiao fa miantsoa ianao. Ain'Andriamanitra sitrakareo ve ny miaina toa amin'ny Kristy ilay miantso fiaina ao amin'ny fahativana lavorary. Sitrako miaina izany ao amin'ny Kristy. Sitrakareo ve ny miaina ny fahatrana toa amin'ny Kristy ka metraka ny fiainana Andriamanito eo ampiantaran'Andriamanitra ireliany. Sitrako miaina izany ao amin'ny Kristy. Sitrakareo ve ny miaina ny fanekena toa amin'ny Kristy ilay mitatsy taninao atraty ny sitraky ny iray. Sitrako miaina izany. Sitrakareo ve ny mandraity lalampanorenana ny fiaramanana ho fanomezan'Andriamanitra. Sitrako miaina izany. Sitrakareo ve ny anokana tanteraka ny fiainanareo hanompo ny Eklisy vahoakan'Andriamanitra. Sitrako miaina izany miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Dia vakomalana ry kristianina hafa. Enitsika teo ny faneren'izy telo rahavavy anokana ny fiainany manontolo amin'ny Sompo mandrakizay. Fandeha isika hitalamo amin'Andriamanitra loharano izy soa rehetra mba hanamafy sy hampahatra azy amin'ny fanoratena ho vatsy mifody amin'ny tanàna. Aoka isika hitalamo amin'Andriamanitra raha mahita ny zavatra rehetra mba hanitsany ny fanahy masina amin'ny reto zanaka natsangany sy naterany tamin'ny bateny reto ho velona mandrakizay. Ainingany izy ankahiry azy ireo amin'ny fanomezany tafitafiko sy ampitovy endrika azy ireo amin'ny Kristy zanany noho izao filosoan'izy ireo amin'ny fanoratena mandrakizay ho an'ny miaraka amin'ny olo-masina sy olo sambatra ireo razatsika efa nendatra isika mandeha hitalamin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy zanaka ary ny fanahy masina Andriamanitra iaveny soa rehetra mba ho mamafisiny
ny fikasana tsara nataony ao amin'reto avatsika Yes.
dia noho hivaoka izay vokanao sokafy amin'ny fahazavanao ny tonireto zanakao dia avy ny fanahinao anie anaiteo ny atsoan'ireo manokatenda ho anao ary ampiveratra azy ireo ao amin'ny fitiavana namana tsy maty tonoina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sanatao tomponay mankatalina izany. Savio, Masera Marie Michel, Masera Odile. Eto anatrehan'ny Eglizy vahoakan'Andriamanitra dia manangy anareo ary aho hanambara ampahabe maso ny voady mandrakizay ataonareo amin'ny Kristy izay nifidy anareo sy ny ekenareo. Ny fijoroanay raha vavinareo eto no manambara fa vonona hanohana anareo izahay. Ry Andriamanitra zanaka sy fanahy masina babiny fitiavana sy ny famboleenao mpandahatra sy mpitantana ny zavatra rehetra aho ka vonona ny anontena aminao noho ny batemy noraiso tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny jaly sy maty ary ny tsangakovelony. Resy lahatra tamin'ny fomba ny tantananao ny fiainako ao ka say milaza toa ny Jeremia mpaminany hoe notarinao aho tonga voatarika aho nosambolinao aho ka mahery anao koa nany mamy nany mangidy dia tsy misy asarakay aminao afahako mikendry ny tsara ao aminao azy dia hanolotra ny tenako mandrakizay hitondra ilay teny tonga nofo amin'ny fanompona ireo madinika sy mahantra aho mba ho voninahitra aho Eliana. Ity aho Masera Eliana Saviora Olaso Verantinhaine eo ampelantananao Masera Maria Adelina Razafiaso lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandrakizay fa aantry anaitry ary adiofoto an'i Kristy araka nalampikabanan'ny Masera ny Masimbavy Jean Delano mpanompony mahantra. Matoky ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fanahy masina miaro alalanay hatrany aho. Ry Masimarielo mivavao ahy ahafahako miaina ilay toanao amin'izao fanoratena ataoko izao. Eo koa ianao ny Masimbavy Jean Delano ohatra velao ahy amin'ny fanompona ireo madinika sy mahantra. Mivavao ahy ambola tena sy anetritena tahakanao sy ny Masidaitiera sy Paul eto Ambositra anio 19 Aogositra 1924.
izay fotsiny famaliko miantonao. Ankasitrako anao koa misy ireo ray aman-dreny namolavolay sy nanabe ay tamin'ny finono ka matoy izao ay. Tsapako ary Jesosy fa tamin'ny fikam-piainana nolalova dia ny fiombonanay natao aminao ao amin'ny vavaka no nazahoako hoe isan'andro. Ka hoay ianao dia olona miteny, miasa ary miaina. Ka izany no manentanay sy nanoanay isan'andro tamin'ny asa fanompoana ireo rahasambatanao. Sapako hatrany fa tsy mora ny lalana ny zorako, fa teo ireo saty kanefa teo mandrakarika ianao miantso hoe mitsangana ary matoky. Ho aresy lavitra fa maheno ianao. Izany no nifiraka tamin'ny teninao manao hoe fatatsika fa ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra asosa ity azy. Koa izao masera Marie-Michel Larazafoniry eto anatrehany Eglizy eo am-pelatananao Sera Maria Adeline Larazafy Aso lehibe ny faritra eto Madagasikara. Dia mivoady mandrakizay aho fa hanja hadiny fo atanaiky toan'i Kristy araky ny lalam-panorenan'ny fikambanany Masera amin'ny Masimbavy Jeanne Delano mpanovavy ny mama. Mitodika aminareo rahavavy ato amin'ny fikambananao, ifanampy isika amin'izao voady mandrakizay ataoko amin'ny Jesosy izao. Anio 20 Aogositra 2024. I
ela isanandro ny kelina hoe raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Resy lavitra amin'ny kelina io fa tena ray azo itokisana ianao ary tsy mivadika efa miantso. Koa izao masera odila rasoan-janahary eto anatrehan'ny eglizy eo am-piarakananao masera Maria Adelina Razafiarosoa lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandrakizay fa anara-disy anahaka ny Kristy mahantra madio manaiky arakana lam-pandrenan'ny fikambanana masera Masombavy mpanovavy ny mahantra. Ianao Masina Maria mivavava mba manalaky faharetana toanao amin'ny fanaovana hely sy ny fanatanterahana vita sy ny fifanomanatsika amin'ny fikambananao irahavavy amin'izao fanoratena mandrakizay ataoko amin'ny Kristy izao. Natao teto amin'ny paroasy Masinday Pierre sy Paul Amboniadana Ambositra anio 20 Aogositra 2020. Sera odilina no ny adidy akiliny eglizianiko atao fikambanatsika dia raisy ny voady mandrakizay nataonareo telo rahavavy teo. Andriamanitra lehibe fitiavana ne hampiray ny fanoratenanareo amin'ny solon'i Kristy ary hanampy anareo hiainazy mandrakizay.
Resti per informantare faro di cristiano. Kai fitra amni mandaksay. Amen. Irahantsika manao ny hira izahay taranak'izany na dia miezaka amin'ny aina ny finoana manana. Something deep down, and I'm
Mas
fahamasinana rehetra ho indreto zahay tafavoreto anatrehanao niombona fanahy amin'ny eglizy manerana an'izao tontolo izao amin'izao androalahady fankalazanay ny Kristy tsangako velona izao amin'izao eranay misaotra anao izao ihany koa noho ny fanakana tena mandrakizay ataon'ireto mpanompo vavinao koa mianto aminao zahay atany ny fanahinao toy ny androny lanitra anamasina ireto fanomezana ireto ho zary vatana sy rano Jesoa Kristy tomponay fa tamin'izy efa atolotra izaly ka nanaiky ny sitrako dia nandray mofo ary nisaotra nizarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Dia nandray ny kalisy izy misaotra iray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity raha iorenan'ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'ny vesiny maro ho famelana ny fahotana atao izy izao ho fahatserovana.
Iaran'ny fahafatisina samy zanakao sy ireo iray ka ingaletsana velona toa azy toa ary ireo hamanay rehetra notomana anatinantsana velona sy ireo rehetra ny nolanana anay ray soahita ny fahazavany endrika mba andraofo izay rehetra omendrika omonandara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masony mareglizy ny renon'Andriamanitra sy masondaza rehefa vadiny masina ny apôstôly sambatra masombavy Jean Delano ary ny masona rehetra izay nahitasitraka taminao tety an-tany ary araka idera sy ankalazanao an'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray rehefa ny zavatra rehetra dia nao avokoa ao amin'ny fanahy masina ny haza nomboninahitra amin'ny tana rehetra mandrakizay
ianao dia ilaina Anakadivato diocèse Antananarivo. Sera Michel, ianao dia ilaina any amin'ny diocèse Mananjary any amin'ny communauté musulmane. Sera Odile, ianao dia ilaina any amin'ny communauté Anakadivato diocèse Antananarivo.
ao koa nareo tompona ndraiky-panjakana izay tamin'ny Andriamatoa prefet-nampositra ianareo jiosy lasovavy eo ihany koa ianareo vahiny izay tonga manokana manome voninahitra zao voany mandrakizay zao tsika kristiana rehetrarehetra eto amin'ny paroasy Masolapelaspôly Amboniata. Mandrakizay natao izy asiana telo rahavavy teo. Tsy fara natonto raha tsy tateraka programa androany. Fa mandrakizay dia raha tsy tonga ny raha tena no tonga ny fitenenana fa zay no lamba napetraka dia aratsika arak'izay. Ny zava-dehibe angamba tia mahasongarina dia ny hafanipo amin'izao androany zao ny nanataterahana ty voaky mandrakizay eo amin'ny fikambanana Saint-Milano eto amin'ny paroasy Masolapelaspôly. Tena mikasy dia nolinahitra ity paroasy ity amin'ny safiranareo hoe areo natao tokoa tany ambadifinandrany fioben'ny fikambanana zany fa samidinareo manokana eto Amboniata noho izay fifamatorana saray milaza hoe efa tena matotra eo amin'ny fiangonana Amboniata sy fikambanany Saint-Milano zay satria dia pranamenana tokoa masety tokony andraikitra amin'izay finisiny fiarah-miasa mafy eo fikambanana sy ny paroasy Amboniata zay satria raha jorono paroasy teto tany amin'ny taona raiky roa arivo tamin'ny amin'ny monseigneur Fidismas zay tany amin'izao solomamasina zao dia efa niaraka foana Saint-Milano fikambanana Saint-Milano sy paroasy teto Amboniata dia faly ireto kristiana reto amin'izay fiarah-miasa iriny mba hitoy hatrany ary baoten'Andriamanitra fikambanana io hatrany ary iraraka ny sanymasera masinina ho amin'ny fotoana manaraka bebebe. Efa niomboka ao zay natao zay fa dia hoe namaneo manamafy zay hafanimbo zay dia misy tonja kely dia kely avy amin'ny kristiana rehetrarehetra eto amin'ny paroasy atonja ho an'ny fikambanana amin'ny alalan'ny miseur régional lehibe ny fikambanana. Dia tanjonanareo tsy rehetrarehetra izay tonga tsodrano ho azy telo ravavy so amin'ny fikambanana dia fotoana anatanterahana zao tontolo. Ny tsodranotsika dia tao Yeah.
fotsiny loatra dia toko fa dia rahasoa hoanareo raharaha amin'izay toerana vaovaona ny fitrambananareo dia atotosasoa tsara ny adidy manandraikitra izay hosanany ary dia mamerina ny fisaorana sy fampaterena tao anatin'izay taona maro ny arantsika teto izay betsaka ny fahasoavana ny arana tao anatin'izay betsaka teo menareo ny sacramenta atrany bately ny communion confirmation ny tokatranoa dia tsy vovataizy faoperanara fa dia andriamanitra be fitiavana no amalenareo lazana zany fa misy tsotrano kely dia kely am'izay fiborotena malagasy zay dia fehizay izy fa manotra ny bavana ka dia raisopitiavana le opera fa dia zay voamany kristiana zay masaka dia zay mazorosonareo raha misy io manana etaitapoana hoany amisy rahana dia fotoana ihany koa zao hoany terareo sy hoany terazoazany dia ao anatin'izay omekopenaterakile fanazavana mahakasika ny dia sy mission sy motorisatahana dia iperakuro anampy any amin'ny kolejy Immaculée Conception Mananjara dia asady nanoakompagnymany mpampianatra nanao accompagnement mpianatra dia ipera Joassin oeny amin'ny novisia hanao accompagnement ihany koa hanampy permetre sy hanampy ireo novice amin'ny lafiny maro samihafa tafiditra ao anatin'izay lafiny ara-material dia mirahasoa ho azy mirahalahy anatotosa tsakany sy andaviny zany andraikitra vaovao izany eto moa atao tsy abisoa monseigneur ny anamalika fa iperakuro tamin'ny fotoanandro ny no vicaire épiscopal ho any religiose teto amin'ny diocèse n'Ambozotra dia iperajoassin nanampy azy tamin'ny taondasy indray fa madika ny andraikitra perajoassin indray voatelo vicaire épiscopal ho any religiose perakuro nanampy azy izao izy roa lahy samy andeha dia tenaina fa tsy hokamboty ny religiose eto diocèse fa ahita kambana religiose atyo iatsoroka n'izay fa ny jésuite moa zao rehefa mbanandinika ihany supérieur eto Auguste fa raha samy matsotra ny handranyan-tanana an'izay dia irariana izy kambana religiose tamo matiatsoroka n'izay fiangonana tamin'ny tarikanareo lalàna sosona masina androantia ka tsy hoainay ijery fotsiny azao sosona masina amin'ilay zao indrindra moa monseigneur Vidigiosy izay ataikinareo tonga nanatsika an'izao fotoana zao na nefa natin'izao fotoana zao dia fatateraka le reto kristiana reto miombola teraka aminareo lalàna hotain'andriamanitra tsara amin'ny adidy mampisona ary meny fahasalamana tsara mba hampitosa azay irak'andriamanitra menanareo varanazy ka misy anko monseigneur lalàna tsotrano kely avy amin'reto kristiana avy amin'reto nareo reto raisoaraka faninatoko fa zay no kely vaomana avy aty amin'ny paroasy ampimiatana masonaperesipôly makasirakatiko ka toatatsika kely ankoso monseigneur lalàna Indrindra zay mikariky ny sorona masina teo tena vikera zenaly masera lehibe faritra ny fikambanana Santelano da nareo jozy ilahy sy velivavy nareo masera pinkoravavy zay fototsy zao mamesa lehibe zao tsy mety zahay reto isorotena ny fanjakana naniry ihany otongateny faritra ny anatrika izao fotoana izao fa no miadidy marantsana zay sanany dia nanirika nandrimaro piazy isorotena zeto eto ihany koa izy mbalahy zay miaraka aminay avy ao am'sadary
tany na filotrana. Voalohany teny dia misaotran'Andriamanitra nahatotosa izao anisan'endrika izao sy mianakavy satria n'Andriamanitra ny fandaharana fa ny fikisana no olombelona. Faharoa manarak'izay izahay mpitondra fanjakana dia miompo-posy fanahy, miompo-kafaliana aminareo kivy aminareo masina teny mahavavy nahavita re izao boaty manak'izay izao ka dia izy tompony hitantara aminareo amin'izany fanefana ny voaty manak'izay izany satria izy rehefa miteny fa izany mifidy anareo fa tsy anareo mifidy ahko izy. Dimiro zahay fa fampiarahana aminareo zany teny izany. Dia mba hanenana ny teny masina lehibe teo hoe évolution nareo teny miravavy amin'izay nangarana nareo avy. Tsy manana resaka olona zay zahay fa dia misy mahatekely tsodrano atolotra anareo ary misaotra anareo manasa anareo mibavaka taminareo teo. Misaotra tokomanasizaka Makasitraka azireo isika. Raisy tovovavy manoloanareo ray aman-dreny izoky dia mangataka ny azafady aho raha itelo. Azafady ny ilay be fanatretena miondrika manome fanajana mitranga manome voninahitra. Mialatsiny akoho fa iteny manoloanantsika azoky ray aman-dreny. Ny teny moa tsy fandrovana fa noho ny lamina izay natao dia natolotra ny fitenenana sy ny fitsimbiana no natotosa ny andro anio ka teo mentsika azy ny dera sy ny voninahitra fa ny fiadanana kosa atsika tsirairay avy. Ny fampitronanareo anay nafoy tena nafoy fotoana misaotra indrindra monseigneur Fulgence fa tsy voafehy elakelan-trano ny fahatongavanao fa elakelan-trano no dia tsy nahasakana anao izany fa tonga ianao nafoy ny adingarana andraikitra any amin'ny diocèse ny Fianarantsoa dia nanotrona anay teto. Makasitraka ihany koa monseigneur Fidelis efa niaraka taminay hatramin'ny zoma ianao. Tsapanay ny fitiavanao ny fikambanana. Tsy adinao mihitsy izahay rehefa misy zavatra mitranga dia ankasitranay lehibe anao izany. Miaraka foy fotoana anio alahady tokony hiasa any amin'ny paroasy tsirairay avy anareo nefa noho ny fitiavanareo dia tonga ianareo nanotrona anay. Ianareo toy ny trano tantely ka iorenany sokotry ny mamy izay hoentinareo manamasina sy mitondra famasinana ho an'ny kristiana rehetra. Misaotra ihany koa diakona miaraka taminay teto. Ihany koa ianao pasera Maria Adelina sy anareo efatra miravavy izay mpiarana samy ankasitrahana be dia be ianareo nandray anay ho anisany atao amin'ny fikambanam-be ny pasera ny Jean Belano mpamivavy mahantra. Tia pasera miravo ianareo pasera rehetra any anivy ny amonam-piainana tsirairay any. Misaotra tamin'ny fitrotronareo amavaka anay dia misaotra ihany koa amin'ny mbola fanotronanareo anay eto. Makasitraka
ianareo rehetrarehetra tsy akanarana, ianareo religiosy sy izay rehetra nahazo fanasana afa ao anatin'izay ihany koa ny ekipa fraternité fa misy sosoa iarahantsika mifampizara zany efa vita zao fotoam-pivavahana zao. Makasitraka makatelina tomponay sy vavy. Saotra bedibery falaminana farisakitiny. Eto atsika mianakavy rehenaren'ny sy zanaka zoky sy zangy avy namatsakaizy. Ny teny voalohany atao dia fisaoran'Andriamanitra ary ombako manana moa ny fitansaina ny afenitra zay efa fanombiasana teto. Saotran'Andriamanitra isika fa afaka nankalaza ny tiako lehibe androany ity zay tsy vitany hoe amin'ny masina loatra lahady manaraka ny fankalazana ny fakarana ny masina Maria ny an-danitra fa nahafahantsika ny olona ihany koa amin'ny fikamana masera masotavrany velany roa amin'ny fanokana tena mandrakizay nataon'izy teny rahavavy toy izay fa natao maro satria araka ny vaovao dia misy tanora vitsivitsy toa efa natavoany voalohany maly ary misy ny nankalaza ny taovely ka voninahitra ao an'Andriamanitra ary fiadanana motsika ety-antany mitaizanay tamin'ny taona 2017 anay tokony hiakatra ny vohitsoany ambaporoka dia tsy nahazo niakatra tany satria grève nationale teto Madagasikara dia mitakona ny grand séminaire dia voatery aho nanao alohan'ny Andriamatoko zany nanao stage taty Aosta dia mopère Ricoro zany sady supérieur teto izy zany maître de stage teto tamin'ny taona 2017 mahafana nandeha ny teto Jacques-Maniny sy
Litafu simba kami refta mai. Ta'finitani hanbe anatini han kesimba di zabata awanatini han iso nabita tafu vogo meresi sawat si vovita nabiani yefta di mon père di Suzanne si vovita kamana bianai amborna di zabata simba awanatini di mon père di sotanare Arakshevita tana nispontuacite, fan lavaka habitate, aleva lasna nidise dekka shani aleva, ali antena pua fa uvita siwena la makamu tuana. Makasih sekarang Sota, Sudama, Singapura, Singapura, pada masuk dari Indonesia, Noi abbiamo attento e a fiume attento abbiamo attento yang tinggal penelitian saya sedikit namun banyak terima kasih soal cerita dia tadi mana sudah namanya fakta kan harus cerita. Anisantena siapa pemena, Monsignor Giorgio da Bologna dalla Mana, con di Capana Aiu. Riformakan manantarina, semua mati, fashion Monsignor Giorgio da Bologna dalla Mana ya. Administrasi karena betul tam disiklon nama pasrainya, pemerintah tahun katedral, hasil Indonesia, sapeda, misi fashion Monsignor Giorgio da Bologna dalla Mana. Isto para a gente tam negai po sempre lista tam cantar show de per puru domania amapi ani Monsignor Giorgio Monsignor José Alfredo tuftão negai lá deixamos na lista da São Paulo projeto tapi pelo curso na pilha tampo ne Monsignor José Alfredo. Ada ini sudah menerima saya siap. Umat tidak melangkau diri istiada dan dituntut. Jika dia dimaksudkan dia tertarik, abdul fangelare siakai fangelare wajani. Barata reva tatera karna pamate naina revu. Egalesha napya reva ananya falena vyamni Kristi. Eo panarana lala sharta milefifeja tela. Nefacindavna revu. Fana revu rishpua. Shair Nashincha Pauriana Egaleni Fiavana Jemanja Praifuna Leona Raifita Balanamna Revu Ufiana Kavena Murayam Denalam Tumbu Aitana Tarajani Fiavani Krishti Gesù Christi